oka napakambotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Tera sy mame voninahitra anao zay raha eo no ty andro zay andraisana indray ny finaina ho an'io. Koa aokanao ho aminay manakariva nina ny fananao masina mampianatra anay sy taritanana anay mahatonga anay tsy salasala anao ny asa tsara rehetra voninahitry ny anaranao. Dia paherezy tompo mba ikelaina sy aneny voninahitra ao amin'ny ataonay rehetra. Sotra ray zanaka fanamasinao. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro alarobia 4 Aogositra 2024 ty gavana dia mikorokianina voalohany toko 5 andiny fa 4 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mitafitsy fahalovana ity mety lo ty ary mitafitsy fahafatesana ity mety maty to tanteraka na voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevina, ny fahafatesanao aiza ny fandresenao, ny fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fa ny ota ny fanondrona ny fahafatesana any lalàna no herinota. Fa isorana ny Andriamanitra zay mamentsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amintsika, ko amin'izany raha lahy malalako miorena tsara aza miova mahifapy manakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ro aina ao amin'ny Tompo. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ry havana dia ampaherezin'ny soratra masiny tsika mba haefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Zao no voalaza hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Zava-dehibe mantsy zany ry havana satria ny finoanananako sy ny finoanananao dia mila asio amin'ny asa fa tsy ambara sy lazaina amin'ny teny fotsiny. Ny soratra masina rahateo fa nyteny hoe aoka tsy ho ty amin'ny teny fa ho ty amin'ny asa. Ka eo anatrehan'izany ampahereziny soratra masinantsika mba aefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Sady ambarany soratra masina rahateo fa tsy foana reny fikalezanaina atsika ao amin'ny Tompo reny. Ary ambarany apôstôly Jaona fa modimandry sika dia lazainy fa ny asantsika manaraka atsika. Indrindra moa raha asa tsara no nataontsika satria ny asantsika rehetra dia tsy maintsy entony anatrehan'Andriamanitra. Dia lazainy soratra masina Paoly apôstôly mampianatra antsika zany ho zana amin'ny afo ny asantsika ka raha bozaka manahatra dia levona, fa raha volamena sy volafotsy kosa dia mainka kosa mampiseho ny hatsaran'izany asantsika zany satria zany ny asa andrasana amiko sy andrasana anao ho vonona amin'ny asa tsara rehetra satria mila manahaka an'Andriamanitra sika amin'ny ataontsika rehetra amin'ny mahazanany atsika. Dia anahaka an'iza moa ny zanany? Anahaka ny rainy. Ny raintsika nan-danitra dia mpanao tsara. Raha mamaky ny lahatsoratra masinao amin'ny testamenta taloha tsika nina tamin'ny namoronana an'Andriamanitra zao tontolo zao, izaka izay mahavita asa Andriamanitra dia zao foana ny teniny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Koa ianao koa amin'ny mahazanany azy dia mila manahaka azy ka tokony ahery sy vonona manakariva ary ampitombo ny asantsika amin'ny fomba maro be dehibe mihitsy ary tsy lafiny abetsahana ihany zany fa amin'ny lafiny hatsarana tokoa. Dia tsarovindray fa tsy foana ny fikelezana atsika rehefa maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompontsika. Koa zay sehatra rehetra nananao andraikitra dia asan'ny Tompo avokoa satria ianao tsy miasa rery fa miara-miasa amin'ny Tompo satria tsika raha vao misaraka aminy dia tsy mahay manao na inona fa efa miaraka aminy koa sika dia mahay zavatra rehetra araka ny teny Paoly apôstôly hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mpahera. Dia mpaherezana zasy ianao aefa be mandrakariva ary tsy fa tsy foana koa ny fikelezana ianao ary oka tena anao amin'izany asa tsara zany mandrakariva satria mbola ho zahana amin'ny afo ny asako sy ny asanao. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay nomenao anay zany. Ampaherezo zay ikelaina sy tsy tandro asa sarana ary anao zavatra maro ho voninahitry ny naranao satria asanao avokoa zay tanterahanay satria zay raha miasa dia tsy miasa teny fotsiny fa tianao koa zay hiasa
amin'ny asa sapaitana. Diok'izay vonona miasa tsara rehetra sy teny tsara rehetra satria miovina anao amin'ny Kristy ilay mampahiranay sy manefanay ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe renay zay nan-danitra masina eny naranao ho tonga ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra menen'iny nanana sazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary izany tonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Hotanterahana amintsika ane zotrodrano tonona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitona ny Jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty mitona raha fanekena manakizay izany atateraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hanao izay sitrapony ka hoanitra kasitrahany masony zay ataonareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.